Nisy miaramila naka vola ankeriny tao amin'ny commune rurale Antanambaonamberina distrikany Mandritsara noho izany dia takia nifokon'olona tsy misy atakandro ny hamerinan'ny miaramila ny vola izay nalain'izy ireo ankeriny. Nivoaka mpandresy ihany koa ny candidat lany ho solombavam-bahoaka ao Fenerivo Est na dia nivonoana tsy naty aza. Harantsika moa ny mikasika an'izay fa toy ny mahazatra ny fombafomba izay fanentanako anareo ato moa dia abonné alohan'ny chaîne antsika mialohan'ny hanarantsika ny vaovao misy sy izany zava-drehetra izany ary azadino ny manisy like ny video na hoe manao j'aime ny video ary noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin-dresaka sy ny vaovao malaza sy ny vaovao mandalo. Ndao ary. Hanombohantsika azy angamba dia any amin'iny faritra Sofia iny. Raha vantany vao miresaka izany faritra Sofia zany isika dia ny ao an-tsaina voalohany anisan'ny faritra izay tena mampiana-jaza iny faritra Sofia iny. Resaka solombavam-bahoaka moa no hiresantsika eto any amin'ny distrikany Belanana faritra Sofia moa dia lany i candidat colonel Jozandry René lany solombavam-bahoaka. Ary any amin'iny faritra Mandritsara iny ihany koa dia lany ny candidat Razakamanana André na hoe Zakabe sy ny Rasolofimanana Bebe Olivier. Ireo dia lany solombavam-bahoaka any amin'iny distrikany Mandritsara iny. Ao amin'ny distrikany Befandriagna moa dia Bernardin na hoe Derotsaka no afantarany maro azy, izy no lany solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikany Befandriagna Avaratra. Ny any amin'ny distrikany Analalava kosa dia Soaflira Prinsia no deputeny Madagasikara vaovao nisolo any Josera Irené. Josera Irené moa dia depute teo aloha candidat natolotra ny vovonana firaisankina izay resy teo amin'ny fifidianana ka nivoaka mpandresy ity Soaflira Prinsia ity. Rehefa zay moa ny tany amin'ny distrikany Analalava, tsara ho fantatra ihany koa fa lany soamantsara ho solombavam-bahoaka tao amin'ny distrikany Port Berger na hoe Borziny i Olivier Di Lekarany. Lekarany moa ny hafantarany maro azy. Ary any amin'ny distrikany Mampikony ihany koa dia lany i Solofiniena Emilien Arson na hoe Tano no hafantarany maro azy. Ary ny hamarana antsika azy angamba dia any amin'ny distrikany Antsohihy. Distrikany Antsohihy moa dia renivohitra ny faritra Sofia lany i Hyacinthe Befeno Todimanana. Noho izany dia miarahaba azy ireo, miarahaba ireo solombavam-bahoaka mandrafitra ny faritra Sofia ary mahaleova mahalasana mazotoa amin'ny asa fampandrosoana satria miandrandra anareo ny vahoaka malagasy amin'ny faritra izay iandidinareo indrindra any amin'ny faritra Sofia. Engane handroso tokoa ny faritra Sofia ary mahaiza mifandray fa aza mifampifahavalo fa isika dia faritra iray ihany. Hivadika zavatra hafa kely indray isika ary tsara ampahafantarina ity zavatra anankiray ity. Any Toliara moa izy ity tsara ny mampahafantatra fa notokanana ny omaly maraina ny bureau ny mpisolo vava ao Toliara. Tonga nitokona io bureau io ny filoha lavitra ny mpisolo vava ao Madagasikara, tsy iza moa izany fa Alain Raondry izay notrony ny manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny fitsarana ao Toliara ihany. Raha ny fantatra dia volany ho lavitry ny mpisolo vava madiodio no navitana izao fotodrafitrasa izao. Tsy hay ny tsy hankasitraka ny zavatra toy ity satria tena azo lazaina fa zavatra tsara ity ary tombony ho an'ny Toliara. Noho izany dia ankasitrahana bevata eram-po eran-tsaina. Heverina kely indray any amin'ny faritra Sofia iny isika any amin'ny distrikany Mandritsara moa no ho lazaintsika ity. Takiny ireo fokon'olona ny hamerinan'ny miaramila ny vola nalainy izy ireo ankeriny tao amin'ny commune rurale Antanambaonamberina. Tamin'ny herinandro lasa teo iny moa dia nidina ifotony mpanao gazety roa lahy avy ao Mandritsara nanadahady ny tena zava-misy marina mikasika ny raha fakana vola ankeriny nataony ireo miaramila sy ny ekipany tamin'ny ireo fokon'olona ny haran'ny fitakina vola izay tao amin'ny fokontany maromaro ao anatin'ny commune Ambanivohitra Antanambaonamberina. Raha araka ny fanazavana hita ao anatin'ny vaovao izay miparitaka moa dia toy izao ny fomba fitakiany ireo miaramila sy ny ekipany ny vola. Ny filohan'ny fokontany sasany sy ny ben'ny tanàna no fitaovana miaramiasa amin'ireo miaramila.
Misy ny lista olona lazaina fa tadiavina eo amin'ny miaramila rehefa aveo dia takina vola ireo lazaina fa tadiavina ka raha tsy manome vola anatin'ny adiny 2 na iray andro farantara dia rahonana ho faty na kapohina satria milaza azy iraka ny filohan'ny Repoblika Malagasy izy ireo ka afaka mamono olona avy hatrany. Vokany izany rehetra izany dia tsy maintsy lafo voly toy ny kafe, jirofo, la vanilla, trosa sy ny sisa ny fokon'olona mitady ny vola takiany ireo miaramila mba ho solonaina. Olona manodidina ny 100 mahery no lasibatra raha ny fanazavany ireo fokon'olona any antoerana. Fanadihadina natao tamin'ny fokon'olona tamin'ireo fokon-tany maromaro sy ny zana-tanàna maromaro tao amin'ny commune Ambanivohitra, Antanambaonamberina no nahazahoana ireo fitarainana ireo raha araka ny vaovao izay navoakany Fernand Selo. Mitovy ny fitakiany ireo fokon'olona dia ny hamerenana ny vola nalaina ankeriny. Ny totaliny ireo vola ireo moa dia eo amin'ny 7,3 tapitrisa ariary na hoe 150,900,000 FMZ. Tsy misy fepetra no hitakian'ny fokon'olona ny hamerenana ny vola izay nalaina ankeriny ary miantso ny tompon'andraikitra voakasika mba handray fepetra farany izay maika mba ho fijerena manokana ireo victime. Ary anisany nanaparitaka ireto sary ireto moa dia hitantsika misoratra io fa ndriamitana ofisialy. Isorana manokana mo izy ary isorana bevata ny tenany satria izy no anisany nahitana ireto sary ireto. Rehefa zay ary ny tany amin'iny distrikany Mandritsara iny, ndeha ary isika hijery ndray hoe inona ny malaza ao Fenorivo Est ao. Vaovao malaza ao Fenorivo Est ao dia nivoaka mpandresy ihany koa ny kandida solombavambahoaka Andry Cristal na dia nivonona tsy naty aza araka ny fanambarana izay nataony. Andriamanitra no lehibe indrindra ho ity kandida lany ho solombavambahoaka ao Fenorivo Est ity, velo mpisaorana ho an'ireo vahoaka ao Fenorivo Est ihany koa izay nampandany azy. Mankasitraka anareo manokana ny tenako ho fanambarana izay nataony solombavambahoaka Andry Cristal. Félicitations mo monsieur honorable Malehova Malasana ary Andriamanitra avondrindra ao an-tampony lohany no hitantana anao sy hiaro anao amin'ny andraikitra izay sahaninao ary mazotoa amin'ny asa isolovava ny vahoaka ao Fenorivo Est. Ny tany Antsirabe kosa dia nisy mpifankatiany ara-namono tena tao Betafo Antsirabe. Nisy ahoany tranga mampalahelo tao Betafo Antsirabe ny harivariva ny 7 Jona 2024 lasa teo. Nanodidina ny tamin'ny 7 ora hariva teo no eo teo amin'ny farihiny Tatamarina. Tovolahy 12 taona sy tovovavy 15 taona no namono tena rehefa norarana tsy hifankatia. Araka ny angom-baovao voaray tany antoerana dia nihinana poizina niaraka tamin'ny mofosira izy roa ireto ary zazalahy kely avy nianatra hariva no naheno ilay tovovavy namono tena niantso vonjeka nampandre ny fokon'olona. Tonga nijery ifotony ny zavamisy teny antoerana ny polisy ary hita fa mbola nisy aina ireto mpifankatia namono tena ireto. Nihentina avy hatrany namonjy hopitaly ary avotra soamantsara ilay tovovavy fa tsy tana kosa ny ainy ilay tovolahy rehefa natao ny alanenina. Izany no zavanisy tany Antsirabe koa dia ampahafantarinay ianareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity. Zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana foana ianareo nahaino ny video hatramin'ny farany ary mbola intanina foana kosa ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay halatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametra veloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray io. Bye bye.